fanampianantsika tamin'izay tamin'ilay hoe nisy ny akamehana, nisy ny ilaina lazomaika zao zany tsika tsy maintsy hijerina hijery ny famerinana amin'ireo vahoaka ireo amin'ny fiainana andavanandro, zany hoe tokony fiainana ara-dalàna tsara ny iverenana amin'ireo. Izay fanampianana izay zavatra izay no tokony atao, tsy maintsy iverenana tokantrano izy ahoana zany trano iverenany amin'izany misy no simba, misy no tsy ho ara-pahasalamana, misy ny fitaovana betsaka no tsy ho hita intsony, dia izay famerenana aminao no fiainan'ireo trabona ireo zany. Zay zany zao ny masonoko amin'ny Benin-Antananarivo, dia ny scout digital moa zany no mpandraharaha anisan'ny namaly ny antso hanampy an'ny commune Benin-Antananarivo eo amin'ny fanentanana. Izy io zany dia izy teleton lehibe izay hiantsona ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka atao eo amin'ny tsy parking-nantsena Nanosy ny sabotsy fahavalo-ambin'ny volana martsa izao, zany hoe manakaiky ny fahasivy-ambin'ny volana martsa, zany hoe avy-sehoana indray fa mbola tia tanindrazana malagasy ary mila mijery ireo mpiray tanindrazana. Io zany nisy teleton lehibe ka anjaisana ny fanomezana na zavatra kely na ciment kely ray kapoaka no entinao hoe dia hoeto raha planche ray no entina dia hoentina fa zay zany ny zava-dehibe izay fanomezan-tanana zay, dia mba ezahana mba tsy ho ela vola zany fa mba tena fitaovana miraisa. Zay koa ny anisan'ny safidianana an-tsena Nanosy mba tsy hitondra hoe mba hoe tsy ho sahirana zany ilay olona raha hoe mizahaza tia nomena amin'ireo traponareo internet. Raha ny farany teo dia dimy arivo sy roa alina maro zany zao ny anisan'ny trabona. Fa misy amin'izy ireo governa misy ny mety hoe tsy dia betsaka angamba ny takaitrana avelan'ilay loza, fa misy koa no tena potika tanteraka ny trano nenana, potika ny fitaovana, dia izay no nahatonga antsika hoe fametanana anatin'ilay izy.